tiako i Madagasikara manavao ny rafitra eny fotony. Fampiaran-dalàna eto amin'ny firenena tsy tokony ho raisina ho valifaty politika hoy ny RNR. Fodiny eto amin'ny tanindrazana zarivary boba loatra mila ampiarina lalàna ho an'ireo nanao ratsy hoy ny Alakamisy 13 novambra 2024 ampifalianandray tombokilasy tombokivavy noitsidihany sampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ity alina ity aterina ny araba no manasana ho mpananjana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany tsy misy ny antopisi ny antoko politika raha toka tsy mihevitra ny tondra firenena aka fahefana ara-demokratika no tanjo napetraky ny antokontsika i Madagasikara noho izany miomana ho amin'izany ny antoko amin'izao fotoana izao ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko Razafindrano Williamson nandroany tsy maintsy miaingy amin'ny fototra matanjaka nefa no hatrarana ny tanjona izay napetraka aka isan'izany fikitiana ho fanatsarana ny rafitra ho an'ny antoko. Germain Mezanary ny artanjona. Mijoro ary mbola ijoro ny antoko tiako i Madagasikara. Tsy maintsy misy paikady apetraka mba anatrarana ny tanjona ka ny fanovana rafitra no ateboka voalohany. Politika ho an'ny fanoherana no niainan'ny antoko tao anatiny 12 taona. Na dia teo aza ny fandraisana tsara tamin'ireo fifidianana rehetra nisy teto amin'ny firenena ankoatra ny fifidianana ho filoham-pirenena farany teo. Miova nefa ny rivotra politika ankehitriny. Noho izany tsy maintsy misy rafitra mifanaraka amin'izany no apetraka hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko tim Razafindrano Williamson. Raha ataoko hoe fiara ny antoko tiako Madagasikara ka raha ohatra hoe 4L no nampiasainao anaovana taxi ka efa reradreraka efa somary nampiasainao tamina lavadavaka ohatra ka iny no entinao andeha lavitra andeha tety faritra tsy ho tonga mihitsy fa tsy maintsy areninao aloha io tomobile anao io zany hoe jerenao mahazaka lalana ve izy manaona ny chassis manaona ny amortisseur manaona ny motera sy ny sisa zay ty zavatra ao ataotsika ty zany hoe hatramin'izay ny antoko tiako Madagasikara tao anatin'izay 12 taona zay dia antoko miaro tenytsika satria ny kapaina foana mitsangana sy lavitsika tao anatin'io ny rafitra nananantsika zany dia rafitra mifanaraka tamin'izay toetra sy ataoko hoe zavanisy zay ny amin'izao fotoana zao nefa efa tsy zay ny zavatra miseho fa antoko mivonona akafahefantsika ary antoko mivonona isarik'olona dikan'izay zany ny rafitra zay misy eo amintsika amin'izao dia tsy maintsy koa atao zay ifanandrifiny amin'izay tanjona zay. Fantarana sy fanamafisana orina ny antoko no atao izany hoe miainga amin'ny fijerena eny fotony toy ny eny anivon'ny fokotany mipaka eny amin'ny distrika ny fitiliana ny mbola fijorona na tsy ho an'ny antoko ankoatr'ireo dia ny famelomana sy ny fanamafisana ny antoko amin'ireo toerana misy ny antoko raha ny fanamafisana hatrany eo amin'le le fiainan'le ratsamangaika mihitsy zany hoe ny organisation ny ratsamangaika ny antokontsika io ny décision zay ny fomba fandraisana décision ao anatin'ireo ratsamangaika reo sy ny fomba fifanankalozam-baovao zany hoe le resaka communication misy aspect telo zay zany mila tena jerentsika ary tena atao tomombana tsara mba hatonga le ratsamangaika ny antokontsika naiza zany eto Madagasikara mba tena ho mari-pototra tsara ara-drafitra ara-organisation ara-panapahakevitra décision sy mpifanankalozan-kevitra communication zay le zavatra ho ataotsika priorité aloha amin'izao sy ny kisarisary ivelany no avaozina zany hoe raha metraka ohatsika ny distime hosoloantsika an'izao indray dia ny kisarisary ivelany no avaozitsika amin'izay raha olombelona ny soloantsika dia ny kisarisary ivelany no avaozitsika amin'izay fa ny atsika tena le rafim-pitantanana ny ratsamangaika atsika mihitsy sy ny rafim-pitantanana foibe miaingy io zany eto amin'ny coordination nationale eto amin'ny fandrindrana nationale ny antoko tiako Madagasikara dia misandrahaka amin'ireo ratsamangaika atsika rehetra ny rafim-pitantanana an'ireo mihitsy no averina apetraka misy ny etaeta ohatra n'ireo délégation régionale zay tonga teto mangataka amintsika hoe ary na ny filotantanany antoko moa zany dia fa anisany nanipy an'izay teny zay hoentina mandinika sy hoentina mandrafitra n'ireo ratsamangaika atsika reo hoe
so dia efa tsy tokony ho tendrena ntsony ohatra ny comtim na ny distim sy ny sisa fa fividianana ifotony no mametraka hoe iza tokoa no maharesy lahatra ny mpikambantsika eny ifotony eny. Izay le ataontsika hoe fanavaozana fanovana mihitsy ny rafim-pitantanana ny fomba fanapahan-kevitra ao anatin'le rafitra raha atao zany ohatrany hoe fanapahan-kevitra ny anendriny distim dia vote fividianana dia izay le zavatra ao ampetratsika. Antom-pisihana antoko politika ny fakana fahefana hitondra firenena noho izany rarina raha izao dia efa miomana amin'izany antoko tim raha ny fanamafisana atrandy goavana ny tanjona apetraka ary arany rehetra mahafantatra ny zava-misy amin'ny fahampotehana eto amin'ny firenena. Mila fiomanana ny fitantanana sy ny fanarenana ny zava-misy fa tsy hoe efa akaiky fividianana raha ny fanazavana atrandy. Rariny dia rariny angamba raha ohatra hoe miomana ny antoko ary io tsy misy hoe aloloatra na diso aloloatra satria ny antom-pisin'ny antoko dia izay mihitsy tsisy antom-pisin'ny antoko raha tsy miomana ny aka fahefana tsy tsika rery fa na ny antoko hafa ny miomana amin'izany tsy mahamenatra ary tsy friariana ny tenenana an'izany fa izay le ataoko hoe réalité angamba zany réalité n'antoko miomantsika ny aka fahefana ka zay tsara fiomanana tsy tampohan'ny loza ary araka ny resahako teo koa enina amby folo taona ny atsika ny aina tao anatina fangiry firiny fa araka ny resahako teo matoatsika miomana amin'izay hoe aka fahefana zay zay rehetra vonona ny ametanana atsika ao anatin'izay ka manaja ny fitsipika sy ny rafitra ary indrindra vinam-piarahamonina ny antoko dia raisika an-tanatro. Raha ny fandahara-potoana voalahatra dia fantatra fa rahampitso no iona amin'ny vahoakana loatra ny filoha-mpanorona ny antoko ny filoha Marc Ravalomanana. Manodidina izay vaovao izay isan'eto androany fitsidina ny faritra rehetra andalovan'ny lalam-pirenena fafito amin'ny faritany Fianarantsoa sy Toliara ho an'ny tapany maraina anisy ny fankakevitra tamin'ireo rectim tao Matsiatra ambony sy Amoronmania fiaonana izay niompana tamin'ny fifampizaram-baovao tanjona ao anatin'izany fanavaozana ny rafitry ny antoko miainga eny fotony indrindra ny fankakevitra hoentin'ny mandray anjara amin'ny fikonan-doham-pirenena izay isy tafiditra indrindra anatin'ny fanovana hoy ny fanazavany eo amin'ny sary ny tahiriniera. Tsy mitaza-potsiny fa mandray anjara feno amin'ny raharam-pirenena ny antoko-tiako i Madagasikara. Ao anatin'ny famolavolana ireo paikady rehetra ento mandroso amin'izany izy ireo amin'izao fotoana izao hialohavany fitetezam-paritra. Tanjona ao anatin'izany ny fanavaozana ny rafitry ny antoko miainga ny fotony indrindra ny fankakevitra hoenty mandray anjara amin'ny fikonan-doham-pirenena izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanovana. Atao ny restructuration na ny fanavaozana ny rafitry ny antoko hatrany fotony omanina ny loha hevitra entina miatrika ny fiaonana isam-paritra izay hoatrehan'ny filoha Marc Ravalomanana fa indrindra angonina ny hevitra izay entina hiatrehana izay mety ho fikonan-doham-pirenena anamariana amin'ny fandraisana anjara mavitriky ny antoko-tiako Madagasikara eran'ny nosy amin'ny fanovàn-drafitra izay miatra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zany hoe tsy ho mpitazana fotsiny ny antoko fa amin'ny endrika rehetra amin'ny fiainana andavanandro anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra dia handray anjara ny antoko amin'izany fiainam-pirenena izany. Nanamafy teo anaty an'izany ireo mpikatroka timo Matsiatra ambony fa tsy misy intsony ny tahotra na enatra manomboka izao fa hijoro ary nanao ny asa mantoko politika velona sy matanjaka azy ny timo. Miomana amin'ny fiatriana ny fifidianana ho avy eo amin'ny fanetsihana ireo mpikatroka sy ny fanamafisanorina ny rafitry ny fotony. Misokatra ho an'ny rehetra ny varavaran'ny timo ho ny fanazavana. Fa amin'ity zany zay mino fa tsy misy sonony tahotra sy misy sonony ny enatra fa vonona izoro ny timo rehetrarehetra isam-pokotany hagnomagna an'izay fifidianana izay ho avy magnaraka eo. So ny tanjonanay zany dia anova rafitra dia andry ny fiaonam-biaigna Antananarivo izay ataon'ny fitondram-panjakana dia hiatrika ny fifidianana rehetrarehetra na ny lalam-panorenana io na ny fokotany na ny distrika rehetrarehetra vonona zany ny timo amin'izao. Tsy manakana an'izaniza zahay sy mialon-jafy na inona ny foko misy anao na inona ny finoana misy anao dia vonona ny timo andray ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny fikambanana. Ny toy androany ny fitsidianan'ny faritra rehetra andalovan'ny lalam-pirenena fafito amin'ny faritany Fianarantsoa sy Toliara. Ho an'ny tapany maraina nisy ny fankakevitra tamin'ireo rectim tao Matsiatra ambony. Voasolotena avokoa ny distrika rehetra nandritra izany. Ny tapany ariva kosa ny tao tapitanana Nambohitra faritra Amoronmania. Nisy ny fifampizaram-baovao sy fiainona ary fitondrana ny hevitra ireo mpikatroka eny fotony.
Lafimbavao hafa kosa indraisy tsy vahaolana ny fisamborana mpitarika sindikaly ary mahavaolana ara-tsosialy ny sandika dia ny fifampiresahana no tokony atao laram-pamiaina ho ny mpitarika sindikaly Barson Rakotomanga Androany no amafisiny fa tsy azo ekena ny fanimbana fananam-bahoaka nambarany mananandro Jean Raphael kosa fa mila atao mazava amin'ny mpiasa ny antony anaovana fitokonana sy lalàna amin'ny fehizany mba tsy ivona ka tonga amin'ny fihoaram-pefy ary animba ny tolona sy ny fitakiana ara-tsindikaly izay atao. Tati-baovao Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola avatsara. Araky ny andininy fafito amby valopolo amin'ny lalàna iraisam-pirenena momba ny asa mananjo aneo hevitra sy taky fanitsiana amin'ny fitantanana tsy mety ny sindika manameloka tanteraka ny fisamborana mpitarika sindika ny randrana sindikaly izay manamafy fa tokony irosona ny fifampiresahana amahana ny olana. Asan'ny mpitarika sindikaly ny mamany olana ara-tsindikaly ary asan'ny mpitandro ny filaminana kosa ny miaro ny fananam-bahoaka sy misoroka ny foaram-pefy ataon'ireo mpanao fitakiana raha ny fanazavana nomeny Barson Rakotomanga. Ny sindika tsy hoe ny zava-misy eo no eo ihany rery fa raha misy zavatra mety anoitohina zany tontolon'ny asa zany zany zo zany dia efa miomana sady izy manao an'ilay hoe mitondra vahaolana meloa zany isan'ny asan'ny sindika ao anatin'ny fotoana ohatran'izao ihany koa dia zay no mahatonga an'ilay hoe azasiana herisetra fa andao ifampiresaka zay ny tena hiazaka sahana raha ohatra ny ekipa tsy mety miresaka zay zavatra hafa fa andao atsona tsy voatery andefasana mpitandro filaminana mandeha mampatahotra amin'ny rongo fiadina no andeha miantso ny mpitarika sindika ataovy iny fahatsonary dia tonga ny amin'ny toerana ilainareo azy izy zay ny ilaina ao anatin'ny fampiresahana fahalalana anie zany niresahana ao anatin'le izy fa zay kosa nefa dia mamerina foana hoe manameloka ny fanimban-javatra famotehana ny fananam-bahoaka famotehana fikasihan-tanana zany rehetra zany zany melo ny randrana sindikaly fa kosa manetananay anareo mpitandro filaminana hoe rehefa misy ny fitokonana dia ianareo no tokony tonga eo mandeha miaro ny mba tsy isiny ny fanimban-javatra Tsy vahaolana ny fisamborana mpitarika sindika ho ny sekretera jeneraly ny randrana sindikaly izay nanamafy fa endrika fanakonana ny tsy fahitana vahaolana maharitra amin'ny olan'ny orinasa zany. Manana andraikitra amin'ny tsy fahitana vahaolana ny minisitra vaovao sy ny tale jeneraly ny orinasa Jirama ho iatran'ny fanehoan-kevitra. Mpitandro filaminana be tabe reo rehefa misy fitokonana tokony manzay no asa mpitandro filaminana mijery manakana an'izay mitady anao ny tsy mety anjara no manakana an'ireny zany fa tsy hoe akory anjara ny syndikalista no sady anao tolona nanao fitakina no andeha hitady sambo anakana ny olona manao bavirany ihany koa fa anjara mpitandro filaminana zany ilazana hoe misy responsabilité partagé ngeza be atao anatin'ity tantara zay tao nivorana sindika tsy manala ny responsabilité an'ny mpitarika sindika ary anomorasy ny tariny fa kosa zay mahita hoe ny tale jeneraly Jirama sy ny ministry ny angovo zay tsy mahita vahaolana tena tompona ndraikitra ngeza be ao anatin'izao fisehoan-javatra zao ary mila mandray fepetra mikasika an'izany ny tompony ndraiky mpanjakana vaovao fa tsy hoe ahilika indray aty amin'ny mpitarika sindika ny tsy fahafahana mahita vahaolana ao anatin'le izy dia zay nitakinay foana hoe ho an'ny tolona sindikaly aza mampiasa hery atsovy zay dia andao ifampiresaka aza ampiasiana fampiasana kery ankilany nambarany mpitarika ny sindika fisemare fa misy pepetra mazava tokony arahana raha anatanteraka fitokonana ny sindikalista mbola voatohitohina ny fahalalana ara-tsindikaly raha eto Madagasikara kanefa zava-dehibe ho an'ny mpiasa ny fahafahana maneho hevitra sy mitaky ny zona na izany aza tokony atao amin'ny mpilaminana sy ampamendrehana ny fitakiana tsy misy fanimbana fananam-bahoaka na fihetsika manohitona ny filaminam-bahoaka tokony atao mazava amin'ireo mpiasa ihany koa ny antony isamborana ireo mpitarika sindika mba hisorohana ny fisavorovorona sy ny tsy fifankazahoana ho iatran'ny fanazavana. Ny zavatra mahagagana aloha ny grevy aloha zany dia fanatsarana ny asa zany fa eto indray moa zany hoe tapahana mihitsy le fil dia fotsiny izy hoe par rapport ny lalàna zay zavatra zay zany mety hoe une partie zany misy resaka travail dia une partie misy resaka pénal izy fahitako azy satria raha ohatra ka hoe grevy no atao dia tsy tokony misy fanimban-javatra aloha zany kidy fanapahana fily zany aloha zany dia hoe fanimban-javatra fahitana azy dia fanizavatra indro kely fotsiny fahitana azy
tsisy fahalalahana koa zany le izy zany hoe zany a raha anao grevy anao tsy tokony hoterenao le mpiasa rehetrarehetra hanaraka anao de ny zavatra tena mahagaga zany a tokony tamin'le fitondrana teo aloha zany raha ohatra ka nisy zay le action etsika syndicale zay zany tokony natao fa am'izao fotoana zao zany tsika tokony mba miandry kely kosa miandry kely tsika hoe voavavy le tahitatsika fa raha ohatra ka zany am'izao le situation misy atsika zao zany misy zay fanapana fily zay hiteraka fikorotanana zany fahitanay azy satria tsinona rehefa maizina zany ny tanàna de teraka ny tsy fandrimpahalemana fahitanay azy fa ny hevitra fotsiny zany raha ohatra grevy de tsisy fanimban-javatra tsisy famitenjavatra fa ny asa no atsahatra fanatsarana vonjy-maika ny asa ho endrika fanehonkevitra ny fitokonana ka tsy tokony hitarika amin'ny fandravana na korotana ny fifampiresana ny tokony nataon'ny fanjakana fa tsy fisamborana ho hiatrany ireto mpitarika syndika ireto nanamafy mijany eo amin'izay vaovao izay mitaky ny amoana tsy misy fepetra ny filohan'ny syndika ny mpiasa ny jirama ireo mpiasa raha nanao fanambarana androany miankina amin'io vao iroso amin'ny fifampiresana amin'ny fanjakan'izy ireo raha ny fanamafisana mitsahatra ny fitokonana nataon'ireo syndika ny mpiasa eo anivon'ny orinasa jirama saingy tsy miverina miasa kosa izy ireo raha tsy voasone ny protocole d'accord nilaza ihany koa ny solotena ny mpiasa androany fa délestage no nitranga tany tokantrano fa nijiro tany amin'ny biraony jirama no notapahan'izy ireo fanaitetina manameloka ny fisamborana ary mitaky ny amoana ny mpitarika ny syndika raha kotomanarivo amin'ny ora ireo mpiasa ny jiramara nanao fanambarana androany tanteraka io vao iroso amin'ny fifampiresahana amin'ny mpitondra fanjakan'izy ireo raha ny fanamafisana mitsahatra kosa ny fitokonana ataon'ireo syndika ny mpiasa eo anivon'ny orinasa jirama saingy tsy miverina miasa izy ireo raha tsy voasony ny protocole d'accord tsy manakatra amin'ny farany kosa ny sata vavaondrirama izy ireo ary mitaky ny analana amin'ny toerany ny tale jeneraly ny ty orinasa mpanjakana ity aminao ministry ny angovo ianao no mpiay anay efa nifampiresaka taminao io tarika anay io efa nifampiresaka tamin'ny filohampanjakana efa nifampiresaka tamin'ny banque mondiale mba avoaya io mpitarika anay satria ianareo no napiditra anazy tao dia nareo ihany manana fahefana mamoaka anazy tao tataky zahay mba avoa izy ho antsika mpiara-miasa miato aloha ny fitokonana mandra-pisiny protocole d'accord tsy misy fifampiresahana azo atao raha tsy mivoaka ny olona zay fa nifampiresaka taminareo tao voalohany dia ny filohanay avoa izy tsy misy atakandro ary tsy misy fepetra maro amin'ireo mpiasan'ny jirama no hiarany tsindry sy ny fampitahorana nataony tale jeneraly ho ny fanazavany tsy tokony ho raisina ho manao tohina ny fiandrianam-pirenena ny fitakinana ataon'ireo mpiasany jirama araka ny ambaran'izy ireo délestage toy ny isan'andro no nisy tamin'ireo faritra maro teto Antananarivo sy ny manodidina omaly fa tsy nisy ifandraisana tamin'ny fitokonana nataon'ireo mpiasany jirama hoy ny fanamafisana zahay tokoa tsy nanapaka jiro ny vahoaka malagasy satria raha manapaka jiro ny vahoaka malagasy any an-trano izahay koa dia miaina eo anivon'ny fokotany misy jiro ka raha misy jiro tapaka any amin'ny quartier any dia miara-tsisy jiro amin'ny vahoaka zahay tsy zahay manapaka jiro any fa délestage ny tany fa ny jiro ny tapahanay dia jiro amin'ny sitany jirama ihany izay mampiodina ny bureau ny jirama ihany ny antony marobe reo namanay any tena tevin-darana anay fa no miteritery mahazo azy dia tsy afaka manao an'izany izy tsy afaka manao ny heviny izy tsy afaka mitako ny zony izy izay ny antony fanapahana jiro tany amin'ny bureau ny jirama fa tsy misy ny fanapahana jiro natao ny mpiasan'ny jirama tany amin'ny vahoaka malagasy tany amin'ny mpanjifa esory io mpitantana ankehitriny dia zay vazaha io fa marobe ny gasy mahay manam-pahaizana mavita manarina ny orinasa jirama io syndika maromaro eo anivon'ny jirama no nanao fanambarana androany manameloka ny fanakorotanana misy eo anivon'ny orinasa isan'izany ny sadj ny sem sekrima usam na amin'ny visemare melohan'izy ireo ny fandraisana fepetra nkerisetra sy ny fietsika manohitohina ny asan'ny orinasa ataon'ireo eo anivon'ny syndika ny mpiasa ny jirama na ny smg atao ny fanapahana jiro eo ny apotony sy ny fanakatona ny ireo masovon'ny jirama izay miantoka ny fidiram-bola ny orinasa izay mbola marefo tsy mankasitraka ny sata vaovao ireo syndika ary miantso fifampiresahana hatrany miaraka amin'ireo tompona andraikitra tsy manisy olana kosa izy ireo ny amin'ny fanesorana na tsy ny tale jeneraly ny jirama saingy tsy manaiky ny fanaovana
amboletra ho fanalana azy koa meloanay ny fomba fanaovana izany ankerisetra ary tsy araky ny sitrapon'ny mpiara-miasa fa kosa tokony anajany lalàna velona misy atao amin'ny tany sy ny fanjakana izany meloana ihany koa ny fanidina ireo maso ivojirama manerana amin'nosy no ny orinasa izay mbola malefo arabola ary tsy tokony ataontsika sorona ny voaka malagasy ao anatin'izany satria hita tarazaza fa fanakorontanana sy fandikan-dalàna fanotoinana ny filaminana sy fanimbana ny fananam-bahoaka no misy ankehitriny mangataka izahay atsarina ro mpanao fitakiana ny fanendrehana sy ny fanalambaraka tsy misy pirofo atao amin'ny hafa manainga atsika mpiara-miasa anohy sy anatsara ny ezaka efa vita fitadavam-baolana ary tsy na herinaratra asarano no lahara-pahamehana narosony jirama sy ny miasy amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fifampiresahana sy fifanajana ny sotoavina ary ny fihavanana malagasy tanteraka vesatra telo fanohitoina ny fahefam-panjakana amin'ny alalan'ny fihetsika mivonina amin'ny fandikan-dalàna ka mitarika ny fandraritana ny olom-pirenena na ny attente à la sûreté de l'État fandrisihana amin'ny fifankalana ary fanimbana fananana iombolana sy fananam-panjakana no anenjehana ny Rakotomanarivo Anmora filohan'ny sandika ny mpiasan'ny Dirama ho ny teo anivon'ny polisy pirenena ny Dirama sy ny ministera eny angovo sy ny akoranafo kosa no mitory azy raha ny vaovao tanany amin'ny beron'ny polisy ity mpitarika sandikala ity ankehitriny anokafana ny fanadiadiana savana nanto ary ho atolotra ny fampanoavana orin'izay Sesilany ny fitakiana sy ny fanehoan-kevitra na teny anivon'ny tamazotra sosialy na teny an-dalambe nanomboka tamin'ny hetsika tsy manaiky lembena no makaty atao matsiaro tena ho afaka ireo olom-pirenena ary izay no anton'ireo fitakiana maro samihafa hoy ny mpandinika fiarahamonina na izany aza nefa ilaina ny fahaizana mandanjalanja ny fanehoan-kevitra hisorohana ny fioaram-pefy indrindra mba tsy tarika korontana eny anivon'ny fiarahamonina ahafahana mizotra makany amin'ny tena fanovana sy ny fampandrosoana izay notakiana teny Akiantsa Narcisse mbola avatsara ilaina ny fandanjalanjana sy ny fahaizana mampiasa ny fahalalahana maneho hevitra ampahamendrehana ary tsy tokony hironany amin'ny fanakorontanana na fampisaraham-bazana ny fanehoan-kevitra tafiditra ao anatin'ny izo fototry ny olombelona ny fahalalahana mitendy na izany azy amin'ny firenena maro dia lasa tahotra ho an'ny fitondrana ny fahafahan'ny vahoaka maneho hevitra eto Madagasikara atao aorian'ny 80 taona maherina azahoana ny faleovantena maro ireo olom-pirenena voafetra sy voageja amin'ny fanehoan-kevitra raha ny fanazavana nomeny ny mpandinika fiarahamonina atao aorian'ny tolona sy ny fihetsiketsehana nisy teto amin'ny firenena dia nahatsiaro tena ho afaka mitendy sy maneho hevitra ankahalalahana ny vahoaka ka izay no antony ireo fitakiana maro amin'ny sehatra samihafa fa amin'izao vaninandro zany nisy zay le fivoahana zay zany hoe tao anatin'izay hoe tolo zay zany efa mandeha amin'izay hoe afaka hiteny dia eo dolo zany vao milaza ny maharary anazy ny olona zay zay zao vao afaka miteny zay dia milaza maharary zavatra tsara zany dia efa misy omenao fahafahana miteny dia omenao koa zany ny fahafahanao afaka miaino tsara ianao zay zany tena zava-dehibe tena tsy maninona mihitsy afaka miteny fa tokony hoe arindra manaraka ny lalàna tolotolo zany fa tsy mahazo miteniteny foana koa na sanatria mahazo any hoe dia manao zavatra manakorotana fa ny tena zava-dehibe koa nefa ity le fahafahana hitenikondra indray mety ho amin'ny fanakorontanana mihitsy hoe misy olona vaovaovao tonga eo dia mety misy olona hipotra beta be hiteny zavatra beta be mila fandanjalanjana na izay olona miteny dia mila mandanjalanja tsara hoe ino teny tena teny avy aminay ve ty sa ampitenen'olona izy misy olona ampitenenina manko dia manjaratsika zany dia zay rehetra mandre koa dia tsy tonga dia hoe tapahana teniny ihany zany enoy tsara ny olona dia jereo tsara ty tena teny mahasoa fa ndraiky hoe ty kosa teny hoentina anakorontanina fotsiny dia zay mba teniko hoe mila malina sy mandanjalanja tsara tsika manoloana n'izao fahafahana miteny zao mba tsy lasa sanatria hoe fahafahana makany amin'ny zavatra hafa ny fahafahana ananatsika fa tsy fahafahana makany amin'ny fandrosoana sy ny fiombonao zava-dehibe ny fahafahana maneho hevitra kanefa maro amin'ireo olom-pirenena ihany koa no karamaina hiteny ka mirona makany amin'ny fanakorontanana izany noho izany ilaina ny fahendrena sy ny fahaizana mandanjalanja ny fahalalahana miteny mba hahatonga azy ho fitaovana anatsara ny fiarahamonina fa tsy hanimba azy mila hajaina ny demokrasia sy ny fahafahana maneho hevitra kanefa tokony mazava tsara ny fitakiana izay atao hoe mazava tsara zany ny lalàna mikasika an'izany
dia eo koa ny olona hoe mpanaramaso nitsasika an'izany hoe inona marina no tenenina io le hoe recoupement investigation rehetrarehetrarehetra zany inona marina le nitenenina fa ndraindray ny olona sasany tena miteny mahitsy amin'ny fony fotsiny dia manotoana sasany dia samborina misy indray sasany mody miteny zavatra mandangolango anao fotsiny dia lasa tianao manimba zany zavatra zany ka dia io tena anjaran'ny rehetra na ny olona miteny mba tsy olona ampitenenina aloha voalohany indrindra fa ny olona tokony miteny avy zay le zo fotsy avy eo anatin'izay maolona izy ny olona karamaina vao miteny dia tokony jereny zany zavatra zany hoe famaninona tsy anao no miteny fa olona dia famaninona koa no antony olona hoe manaika ho karamaina ohatr' zany dia za zany mba tiako tenena mihitsy hoe isika rehetra mihitsy eny anivon'ny fiarahamonina eny ny isam-batan'olona hoe izay tena tianao tenena dia teneno a ampanajana ampamarinana ampilaminana zany zavatra dehibe zany fa raha hoe inao asiana miteny anakorotana dia zay no tanjony dia ny olona rehefa avy eo nefa be da be ny olona hoe manakarama olona avy any lavitra any dia miteny eto ianao dia enao koa zany tratra farany eto fa ny lalàna koa ampiarina ara-dalàna tsara ampitoviana tsara zay ny tena tiako tenenina nanao sesilany ny fitakiana maro samihafa tao aorian'ny hetsika tsy manaiky lembena nanonakaty zava-dehibe ny fanehonkevitra sy miteny ampilaminana sy ampanajana satria ny fahalalahana amiteny dia tsy midika hoe afaka manao izay tiany ataony fiarahamonina ary ny lalàna dia tokony ampiarina amin'ny rariny sy ny intsiny mba hampanjaka ny filaminana sy ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny fanjakana ho hiatrany Gérard Ramamampiona. Makasika ny raharam-pirenena ijoroary fanina anaramaso ny fitantanana ny firenena ny diaspora maneran-tany ny fanazavana tsy verena ny roendrika raha tsy teo aloto ny kolikoly sy ny tsy maty manota nampiseho fahavononana iara isalay anorina fitondrana tsara tantana sy fampanajana ny zon'olombelona izy ireo raha ny fanamafisana nandritra ny fionana tamin'ny ministry ny fizantany sy ireo diaspora tany Frantsa fanazavana. Nandray anjara tamin'ny tolona sy fitakiana ka natafajory ny fitondram-panjakana ankehitriny ny diaspora maneran-tany. Azo tanterana ho izy ireo ny nofinofy raha miara-mientana amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ny rehetra. Andraisana lesona ny lasa rehefa anorina firenena tsara kokoa ka miaingy amin'ny fahatongavan-tsain'ny rehetra no hitondrana ho amin'ny fanovana. Raha miara-mientana amin'ny fanjakana sy amin'ny sehatra tsy miankina isika dia azo tanterana ny nofinofitsika. Madagasikara milamina mandroso ary vanina. Ry mpiray tandrazana, aoka toy izao ny teny fanevantsika manomboka androany. Madagasikara mananatra avy ny kolotsaina sy ny mahizy azy. Madagasikara tsy misy kolikoly. Madagasikara milamina sy mitovy zo. Madagasikara manaja ny zon'olombelona. Raha mifanetake-vikina tsika, mifanete-vikina isika, dia tsy hisy sakana tsy ho resy. Aoka ho raisina lesona ny lasa anatsarana no avy. Tokony andraikitra feno isika ho amin'ny ho avintsika satria efa nomeny ny mpahary, saina, fo ary tany soa isika. Ny fahatongavan-tsainantsika rehetra no fanovana voalohany natongavana amin'izao dingana voalohany izao. Ny fahasamihafana no arenantsika, ny fitiavana no fototra ary ny fahamarinana ny fitaridalana. Hita taratra ary pirofo mitohaka amin'ny tenda fa ny fitiavan-tanindrazana tao anatin'ny tsiraray no nampahomby ny tolona ho ililira farala ministry ny fizantany sady anisan'ireo mpitarika tolona tao amin'ny tsy manaiky lembenana niaraka tamin'ireo mpanolotsaina amin'ny Anada Clémence Rarnirina sy Babara Kodoarso. Tsara fanomboana ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny alalan'ireo hetsika samihafa mampiroborobo ity sehatra ity izay natao tany ivelany. Nampahombo ny tolona izay natao ny tsy fanananay mpanambola goavana ao ambadika efa tena niherin'ny fitiavantsika tanindrazana no nanohana antsika tao anatin'izany nahatonga antsika amin'izao fandresena izao. Nahoana ny tonga eto androany ranomarina tena reraka satria hitanareo ny zavatra niseho tany Kolomar izay zaraiko kely amin'ny ministry ny fizantany sy ny asa tanana hoe azo lazaina fa tsara fanomboana ity fitondrantsika ity. Tsara fandraisana ary tao anatin'ny 2 andro izay nandalovantsika malagasy tao amin'iny salon Solidarissimo iny dia sahako miteny anareo ampireariana fa nanako ako ny anaran'ny Madagasikara ilay firenena mamitsika nandritry ny fandalovana tao amin'izany salon izany. Tsy hoe izany ho inona akory fa za tena resy lahatra fa isika rehetra izao miaraka no anovan'ny Madagasikara. Tsy mbola vita ny tolona
ijoro ary fanina anara-maso ny fitantanana ny firenena ny diaspora maneran-tany ny fanazavana tsy verenana ireo endrika ratsy teo aloha toy ny kolokolo sy ny tsy matomanota nampiseho fahavononana iara isalay anorina fitondrana tsara tantana sy fampanajana ny zon'olombelona izy ireo raha ny fanamafisana nandritra ny fiona ny ministry ny fizantany sy ireo diaspora tany frantsa toy ny raharaha mamy Ravatomanga tsy Maurice nomeny tribunal tao Rosila Fafana sous caution i maître Juned Fakim rehefa niakatra fitsarana androany fampiasana ny asa-panjakana ho an'ny tombotsoany manokana sy ny fanitsakitsahana tsy ambaratelo no anenjehana azy no ihany koa ny fivirinana andraisany anjara ka natreny mamy Ravatomanga ny 14 oktobra 2022 teo tao Caterborn tsy afaka niatrika fitsarana kosa ankilany mamy Ravatomanga no izy mbola manaraka fanampanazavana nazo lalana ny voakany hôpitaly amonjy ny raram-pitsarana azy maître Juned Fakim tompona andraikitra teo aloha ny FCC na ny Financial Crimes Commission androany mbola niaraka tamin'ny fauteuil roulant izy androany tazana teny amin'ny FCC nomeny tribunal ao Rosila Fafana sous caution 10 roupies mauriciennes na 750 tapitrisa ariary mahery kely Juned Fakim androany rehefa niakatra fitsarana mila mandalo eo ny amin'ny bureau-ny polisy akaiky azy ao Florial isan'andro ihany koa ity commissaire ny FCC teo aloha ity eo nelanelany amin'ny 9 maraina hatramin'ny 9 hariva ary mila manaja ihany koa ny tsy fafana mivoaka amin'ny alina manomboka amin'ny 10 alina hatramin'ny 10 maraina raha ny fanazavana ankoatra ny fivirina andraisany anjara ka natriany mamy Ravatomanga ny 14 oktobra lasa teo tao Caterborn enjehana noho ny fampiasana ny asa-panjakana ho an'ny tombotsoany manokana sy ny fanitsakitsahana tsy ambaratelo ny tenany nanamafy ankilan'izay ny mpisolo vavazy i maître Urmila Bolel fa tsy ampy ny prof namarina ny fanenjehana ny Juned Fakim ary mbola tsy mazava ihany koa ny antony nitazonana azy nandritra ny 14 andro zao nambarany fa marefo ny fahasalamana ity commissaire ny FCC teo aloha ity ka tsy maintsy mbola hiverina ny amin'ny hôpitaly. Et ni on n'a aucune version alternative qui la FCC fin présent devant nous. Qui veut dire qu'il valait 10 jours, pendant 14 jours, moi pas connais qui fait mon client. Honnêtement. Non, c'est pas à moi de décider ça. Ça, s'il y aura une cour, il y a une cour de justice, la cour de justice va décider. Mais tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que les preuves ne sont pas réunies pour prouver la charge qu'on a mis contre lui. Et ça, je peux vous dire, il faut pas être un senior counsel pour dire ça. N'importe qui regarde les charges et regarde les faits va voir qu'il n'y a rien. Mais là, je crois qu'il doit se soigner avant tout. Il va retourner en clinique aujourd'hui là, jusqu'à ce qu'il soit autorisé de retourner chez lui. Ankoatra ny maître Juned Fakim, tokony hiakatra fitsarana andro fanindroany ao Paolo ihany koa i mamy Ravatomanga, saingy tsy afaka niatrika izany ny tenany no izy mbola manaraka fitsaboana na ilay antsoina hoe soins intensifs raha ny vaovao. Ity pandra raha ity izay tsy ahifina fa natao angioplastie atao amin'ny hôpital Victoria tamin'ny alatsinainy lasa teo rehefa tsikatry ny mpitsabo azy fa nisy lalan-drà roa tsentsina tao aminy. Resaka famotsimbola moa no tena ifitora ny fanadihadiana atao amin'ny mamy Ravatomanga tsy Maurice. Andrasana araka izany fivoarany vaovao. Fa tsy nandray ny fitantanana mivantana ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ny fitoam-pitondran'ny Nainandria Tsitohaina ny ben'ny tanàna Amperinasy Sary Lala Ramanantsoa ho ny syndicat autonome amin'ny komina. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo no nigadona teny amin'ny paka 17 hektara ireo olona voaroroy amin'ny raharaha findramam-bola ny SMGD tamin'ny CNAPS rehefa vita ny fanadihadiana teny anivon'ny Bianco hatramin'izao ora izao dia mbola tsy vita ny fanadihadiana atao amin'izy ireo Narcisse Karazafy mbola avatsara mitatitra ny antsi-pirim-baovao. Nampahafantariny ny syndicat autonome eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa efa nanao fitoriana anafoanana ny SMGD izy ireo nanomboka ny taona 2024 araka ny fanazavan'ny syndicat dia mbola tsy nisy efa mindra-pitantanana mivantana nataony ben'ny tanàna amin'izao fotoana tamin'ny ben'ny tanàna teo aloha Nainandria Tsitohaina
tsy nisy ihany koa ny famindram-pitantanana ny fanaovan'ny Richard Ramanambitana sy Arlala Ramanantsoa ka heveriny syndicat fa izay tsy fampiny fanazavana mazava izay no antony mahatonga ny fampiantsona ny ity bentanana Pernas ity eny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny PAC pôle anti-corruption. Nanendry le PDS vaovao mitondra fanjakana dia verina avany Andriamatora Ramanambitana iny rahantsika nalala ny fahafatesana iny midika zay zany tsy nisy mihitsy zany ny passation entre ny PDS n'Antananarivo raha Andriamatora Ramanambitana sy ny PDS n'Antananarivo Madame Arlala. Zay zany aloha zavatra anankiray misy. Rehefa nandeha atao ny fifidianana dia tonga teo indray monsieur Alexandre José atao PDS dia rehefa PDS izy dia niala indray Madame Arlala dia vita ny fifidianana dia verina Madame Arlala. Eo zany ny eritreretin'ny syndicat autonome manao hoe mety tsy tena voapasy zany hoe tsy voapita tanteraka tany Andriamatoa Arlala ny fomba na ny créena na ny fomba atao mikasika ny atao hoe SMGD. Isan'ireo olona te antsoina ho vavolombelona amin'ny tirara knapsa SMGD ity ny mpanolosaina ny tanàna n'Antananarivo Lalatina Ravolomanana maro izy ny fanazavana nomena mahakasika ny orinasa SMGD. Tsy midika velively aminay akory zany hoe andeha ho ampanjakainy eto amin'ny tanàna ny tsy maty manota tsia raha misy fahadisoana dia raha mbola tsy vita fitsarana le olona dia mbola tsy meloka ny anarany. Présomption d'innocence oblige hoy ny fitenenana ka za aloha za manokana ny antony ijoroako dia satria za teo antsoina ho vavolombelona rehefa tena andeha ny fitsarana makasika nyity raharaha SMGD knapsa ity. Za mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo dia nanara-maso ny fandehan'ny fitantanana tao dia anisa mba afaka mitondra ny hevitro sy ny ainako sy ny fantatro makasika ny fitantanana ny tanàna Antananarivo. Atao aorian'ny fakanambavany azy ireo atao amin'ny Bromaleté na misana ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco dia niakatra fitsarana teny amin'ny PAC tolakandro ny bentanana ny commune Antananarivo renivohitra ka tamin'ny 2 ora sy 20 minitra no nigadona tetỳ antoerana ny fiara nitondra azy sy ramatoa vadiny bentanana teo aloha ary ireo olona hafa voaroroy amin'ny raharaha knapsa SMGD no nifindramam-bola 1.10 miliara ariary. Akoatra azy rovavy ireo dia tazana tetỳ ihany koa ny tale jeneralin'ny knapsa teo aloha Mamy Rakotondray be, ny filohan'ny GEFP Beatrice Chonching, ny tale jeneralin'ny SMGD Thierry Andriamananony ary ireo mpikambana avy amin'ny filan-kefim-pitantana ny knapsa nisy ihany koa ireo andian'olona Ladja Sorabaventy milaza ho manohana ny Claudia Andria Tsitoaina sy Arlala Ramanantsoa hatramin'izao ranoratana izao dia mbola ao anatin'ny fanadiadiana tanteraka ity tendrom-pitsarana ity ary mbola ao avokoa ireo olona rehetra voasaringotra amin'ny raharaha 1.10 miliara ariary raharaha eo amin'ny knapsa sy SMGD. Tonga amin'ny fotoana ampiarana ny tena fanarenana maro ny Madagasikara ankehitriny. Tsy azo itovirana indiniky ny malagasy amin'ny malagasy io ny RNR, Rassemblement National pour la Refondation. Tsy azo tsontsoniavina ny hevitry ny rehetra hitondra tena fanovana eto amin'ny firenena ho ny fanamafisana. Tsy tokony ho raisina ho valifaty politika araka izany fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena ho an'ireo tsy maty manoto sy ireo mbola mieritreritra no zavatra maloto eto. Fanampanazavana. Adogoavana teny malagasy ankehitriny ady amin'ny kolikoly. Tsy tokony ho raisina ho valifaty politika araka izany fampiarana lalàna eto amin'ny firenena ho an'ireo tsy maty manoto sy ireo mbola mieritreritra no zavatra maloto eto ho ny filohan'ny RNR na ny Rassemblement National pour la Refondation. Fanamafisana ny fitondrana mijoro ankehitriny no tanjona. Ady amin'ny kolikoly io ane io le tsy maty manoto e. Je manao de manao kiantrano antrano de ravarava eny. Zay le tsy maty manoto. Tsy hitako zay mahavalifaty politika ny perquisition. Tokony misy olona mety mikotrokotroka zavatra maloto any, mitety manao teti-dratsy, hamongorana ny fitondrana vomijoro io. Tsika tsy manaiky an'izany, ny ahatongavantsika eto androany dia hoe fanamafisana ny fitondrana zay efa mijoro. Nisy ny tolona teto amin'ny firenena, nataon'ireo tanora ka natafatsoro izao fitondrana izao. Farafahakeliny 20 ireo namonainy raha nitatitra samihafa. Antotanisy izay tsy mitombina ho ny fanamafisana ka hitakina nisy ny fanadiadiana lalina sy ny fanaisana fepetra ho an'ireo tomponantoka nanatanteraka ny asa sy ny nanome baiko.
raha misy reo taranaka malagasy mbola veriko ihany zay namoiny ainy mila karohina iza le namono iza le nanome baiko avy aiza zay le fitsarana ka mba ho lesona zany ho an'ny taranaka manaraka hoe tsy vonovonoina ohatran'ireny ny zanaka malagasy fa manan-kasina izy na ray ihany vonoina de fa zava-doza zany eto amin'ny firenena tsy mora ny rombropolo ny isa mivoaka fa za mbola tsy mino an'izany ka tokony hipetraka ny fanadiadiana mikasika an'ireny fa tsy ho avelavela fotsiny tonga amin'ny fotoana ampiarana ny tena fanarenana maro ny madagasikara ankehitriny tsy azo hidivirana ny indiniky ny malagasy samy malagasy ho ny fanamafisana tsy azo tsonontsony avy na ny hefitry ny rehetra hitondra tena fanovana eto amin'ny firenena fa niteraka ady hevitra ny fangatana nataon'ireo ben'ny tanàna omaly nangataka ny zo tsy azo enjehana na ny immunité ben'ny tanàna niara-dita amin'ny mpitondra teo aloha ny ankamaroan'izy ireo maro ireo fanontaniana mipetraka araka izany toy ny hoe tsy azo enjehana intsony hoe zany ny ben'ny tanàna na manao tsy mety azy eto amin'ny firenena hoy ny sasany kosa milaza fa mahana amin'ny nataony mpitondra ny ara-dalàna tamin'izy ireo ka mailo ankehitriny ho an'ireo solombavam-bahoaka kosa dia lalàna no mitondra izany ka tokony andalo eny amin'ny anteny mieritrerimano mejanary ny ari-tanjona tsy vao androany fa efatra amin'ny taona 2024 no nisy ny fangatan'ireo ben'ny tanàna zo tsy azo enjehana na immunité nivoaka indray ty resaka ity amin'izao fotoana taoriny ny fionana sy ny fivoriana nataon'ireo fikambanany ben'ny tanàna manerana any Madagasikara te tsy mahamasina mazava ny antony raha ny faneho-kevitra avy amin'ireo ben'ny tanàna fa betsaka no niarany antsonjay ary nitsongolohan'ny inspection générale de l'État na ny IGE nandritra ny fitondrana teo aloha ireo ben'ny tanàna tsy mitovy loko politika tamin'ny mpitondra zava-nisy izany ary niarana nahita hoy ireo mpaneho-hevitra saingy amafisina fa raha ao anatin'ny fahitsiana sy ny fanaran-dalàna no anatanterahany ireo ben'ny tanàna ny asany dia tsy isy izany fanenjehana izay ao anatin'ny fanovana ny mpitondra amin'izao fotoana fa tsy toy ny mpitondra teo aloha koa tsy tokony ataotra ireo ben'ny tanàna ireo raha tena manao ny marina ho ihany ny faneho-kevitra raha toka manao ny asany araka ny tokony ho izy fanaraka tsara amin'ny lalàna velona ny ben'ny tanàna dia everiko za manokana mampanolo-tsaina hoe tsy misy antony tokony angatahana immunité saingy amin'ny lafiny faharoa dia azoko ilay antony mahatonga ny ben'ny tanàna mangataka n'izay resaka immunité zay satria ny zavatra nisy hatramin'izay teto Madagasikara dia hoe rehefa tsy mitovy loko amin'ny fitondrana ohatra ny ben'ny tanàna amin'ny toerana anankiray dia ny aina ny ben'ny tanàna teto zany hiara-ny antso-jay hiara-ny ohatra hoe fandefasana IGE na ny inspection générale de l'État dia hijerena n'ilay ndeha ataontsika hoe petite bête ozy ny fiteny frantsay zany hoe tsongolohana daholo ny zavatra rehetra farak'izay bitika mba hahafahana manao antso-jay amin'ireny olom-boafidy maro samihafa ireny ny tenako manokana dia mino marimarina fa amin'izao fitondrana mandala ny fanovana izao dia tsy tokony hisy an'izay ary mampita hafatra ihany koa ny amin'ny hoe izay andeha ataontsika hoe miay an'ireny fondrom-bahoaka paritra maro samihafa ireny mba tsy hiroso amin'izany fanaovana tsindry na fanaovana antso-jay an'ireo olom-boafidy ben'ny tanàna ireo izay fa kosa dia manamafy foana hoe rehefa hatsaitsika araka ny tokony ho izy ny lalàna velona tsy misy tokony atahorantsika ny ndeha ataontsika hoe na hoe fitsirihana raha hoe misy zany raha hoe tsy maintsy ataon'ny fanjakana ohatra nanamafy kosa ny ben'ny tanàna teo aloha tao amin'ny komina Sabotsynamehana izay lasa solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao fahalalana ny anomezana immunité tsy vitany hoe mangataka dia mahazo fa mbola misy antanatohitra araina ekena fa nisy tokoa ny lesoka tamin'ny fomba nitondrana ny ben'ny tanàna tsy mitovy loko politika tamin'ny fitondrana teo aloha saingy ny mpitondra teo aloha no nanao izany immunité parlementaire no lalàna misy fa tsy immunité exécutive hoy ny fanazavana ny immunité dia natao hoe immunité parlementaire izany hoe ny mpanao lalàna no misitraka ny immunité fa tsy ny mpanatanteraka akory raha izay ny andikana tsotra azy dia raha antsika malala fa lalàna koa izy io ka raha mangataka immunité zany ny ben'ny tanàna dia tokony mbola andalo any amin'ny assemblée aloha zany mampampanao lalàna azy dia any amin'ny Sénat zay vao manatanteraka zay ny fanjakana foibe fa côté anankiray indraindray amin'ny fomba faneho-kevitra ara-politika disadisa politika dia entina hankalana le ben'ny tanàna na au point de vue politika zay tsy hitovizana hevitra mety sasany ho an'ny sasany
dia manaratra fahefana sasany manenjika lehibe ny tanàna ary tsy mamenatra nefa milaza fa be ny tanàna magistrat de la ville samy manao zay mafahefany sy fahalalany hoentina hampandrosoana ny tanàna ny avy ny be ny tanàna fa za mino sy manantena satria toerana nandalofako amin'ny mabe ny tanàna dia manao fifaninanana masina amin'ny hoe mba hanatanterahana sy hampandrosoana le commune fa na izanona zany tsy loza misy tsy ty anao amin'ny commune misy anao na ny mpitondra amboninao na ny service déconcentré zany na ny décentralisé zavatra roa samihafa zany dia nefa iandreketa amin'ny be ny tanàna daholo ka ny fangatahan'ireo be ny tanàna amin'ny hoe manana ny immunité dia mbola procédure lava aloha ny atokavana amin'izany fa tsy izao zany kanefa raha izany no entina eo amin'ny fakakevitra national angambe very fa tsisy maratsy zany satria izay koa le takin'ny tena kanja ny fanovana miteraka fampandrosoana andrasana arak'izany ny toy nyity fangatahana natao ny be ny tanàna ity satria mbola ao anatin'ny fivoriana ara-potoana tanteraka ireo parlemanta rotonta amin'izao fotoana dia ny antenimeran-dolona sy ny antenimeram-pirenena izy ve ny tolo-dalàna momba izany sa vita ny fitakiana tena kanja ity resaka ity hoy ny mpanara-baovao. tato anatin'ny iray volana latsaka izao betsaka tamin'ireo malagasy nitsopahana tany ivelany no miverina eto an-tanindrazana araka ny fampitam-baovao navoaka ny premier ministre dia ataony ezaka hanarenana ny fitokisan'ny vahoaka sy hanatsarana ny fitantanana ny raharam-panjakana tsikaritra nefa ireo mpisehatra politika efa misy ampahany amin'ireo malagasy tany ivelany ireo no manana antota-taratasy tsy mazava ka natonga azy ireo nitsoaka noho ny fanenjana ara-pitsarana niatra tamin'izy ireo betsaka ireo mody eto Madagasikara to tsy manandraraha fanenjana amin'izao manoloana izany dia misintona ny sain'ny mpitondra natoko otrikafo raha tena iroso amin'ny fanovana ny firenena raha izao no mitohy tsy agaga raha ody manadio tena eto ireo mpitondra teo aloha any aoriana any hoy ny faneho-kevitra teo amin'ny fandraisam-peo ny Germain Menjanary sary sy rindrantsary ny Artanjona. Ho fampiarana ny fanavozana marina ny fampiroboroboana ny mangarahara amin'ny fitantanana ny raharam-bahoaka dia anisan'ny taridalana fototra napetraka ny gouvernemanta ny fampiarana entitra ny lalàna sy ny fanesorana ny fiarovana tsy aradrary na ny immunité amin'ireo tranga tsy mifandray amin'ny andraikitra ofisialy tsy misy olona tompona andraikitra afaka manararoatra ny satany asany mba hialana amin'ny sazy aradalàna ny lalàna dia mitovy amin'ny rehetra hoy ny lehibe ny gouvernemanta ka tsy tokony isy toerana ambony amin'ny fanenjehana eloka bevava na inona andraikitra sahaniny etsy ankilan'izany anefa lasa variboba ny fodiana eto tanindrazana amin'izao fotoana hoy ny mpanao politika raha fitsoahana noho ny hevitra politika tsy mitovy na koa fanehoan-kevitra natao dia azo everina ny fodiana an-tanindrazana hoy ihany ireo mpisehatra politika fa etsy ankilany koa misy ireo le groupe na exilé politika izay tena nanao zavatra mamoetra teto amin'ny firenena zany izay no ny lany sy ny tsoany teto Madagasikara ny zavatra misy anefa amin'izao fotoana zao dia manao tsy omby aloha izy ireny zany miverina eto amin'ny firenena dia ohatrany sahala amin'ny hoe toerana fanadiovana azy fotsiny zany le firenena ny tsoahany tany dia rehefa miverina eto Madagasikara izy dia ohatrany tsisy nininona nataony zany teto amin'ity firenena ity azadino ane fa matoty Madagasikara ty rendrika sahala amin'izao dia nisy part de responsabilité ny mpitondra rehetra ny fandimby tafiditra ao anatin'izany ny ampahany amin'ny l'exilé zay tafaverina amin'ny zao fotoana zao dia zay tokony mba andraisana fepetra sy andraisana mandraikitra mazava tsara kosa ireny olona ireny zay raha miresaka an'izany tsy resaka ho an'ny hafa manko izy dia ohatrany lasa hoentina fihetseham-po hoe dia anao valifaty politika indray ve zany tsia tsy resaka valifaty politika le izy fa mazava tsara hoe raha tena tan-dalàna tokoa tsika tokony hampiarina any lalàna ho any zay nanao tsy mety rehetrarehetra na izy na iza fa lasa fomba fitenin'ny tanora zany hoe lasa entrée libre sy sortie baranahany fotsiny zany le Madagasikara dia sahala amin'izany koa ny hareniny firenena dikan'izay ve zany na tafiditra ao anaty fanjakana zany ny otrikafo raha pitsy afaka pitsy dia mangalatra sy mangorona ny harem-pirenena eto dia lasa mandeha miondrana kely any ivelany afaka herinandro afaka ray volana dia miverina fotrany tsisy nininona ho zay tsy tokony zany kosa ny fomba hifampitesantsika raha izao zava-misy izao dia tsy tokony ahagaga raha iverina ka afaka madiodio ireo mpitondra teo aloha izay nanaovana etsika fitakiana afaka rona telo taona hoy ny otrikafo na itsy ity antoky ity ny laza sy nanamafy
fa rehefa manaiky izany isika amin'izao dia tsy tokony anenjika ireo ao aoriana. Zay nanao mitsinety teto amin'ity firenena ity dia tokony ho saziana izy hoanatra ho an'ny olona rehetra zay mieritreritra hitondra fanjakana ara-pitso. Fa raha zao fomba ataontsika zao dia azagago tsika fa afaka herin-taona roa taona dia iverina ohatrany tsisy nininina fotsiny Andry Rajoelina, iverina ohatrany tsy nanao nininina tseto ry Saint Christian, iverina ohatrany tsy nanao ininina teto le mpitondra fanjakana nampikaikaiky nandritra ny 19 taona sy ny dediavana ny fomba rehetrarehetra ho nanonganana azy teto. Amin'izay fotoana izay kosa tsika tsy tokony hanao mizana tsy ndrinila fa rehefa ikentsika le izy androany dia tokony ho ekena koa zany ny zavatra nataon'ny mpitondra rehetrarehetra tsy nentin'ny fandimby teto. Izay ve nefa ny fampitezaintsika hoy izy nitikafa tsy mety zay zavatra zay. Nisy tolona teto saingy ny fahombiazan'ny tolona natao tsy midika fa afaka madiodio sy tokony ho avela fotsiny ireo manandraharaha any amin'ny fitsarana nanangalatra teto ka avela mody fotsiny amin'izao. Lalàna tsy mitanila sy fiarovana ao anatiny izo tsy azo enjehana moa no nambaran'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta koa andrasana ny toyny. Fanijoro androany birao mandrafitra ny vovonan'ny tanora ho an'ny fanovana sy ny fanarenana na ny VTFF tanteraka tao anatin'ny fomba mangarara sy ara-dalàna tanteraka ny fananganana sy fametrahana ny birao mpitantana ao amin'ny fikambanana araka ny fanazavana. Avy amin'ireo fikambanana tanora nijoro teo aloha izy ireo no izao mivondrona ora izao araka ny fanamafisana. Germaine Mejanary niari-tanjona. Tanjona amin'ny famoronana ity vovonana ity ny anamafisana ny firaisan-kinan'ny tanora sy anomezana sehatra mazava ho azy ireo aneo hevitra sy andraindraikitra amin'ny fanarenana sy fanovana marina ny fiarahamonina. Araka ny nambaran'ny mpitarika ny poitra ny hevitra ananganana ny VTFF taorian'ny fahatsapan'ireo tanora mpikatroka fa maro amin'ireo fikambana na tanora efa nisy teo aloha no ny vilalana sady nitady tombotsoan'olon-tsotra na seza politika fa tsy niaro intsondry ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny tanora. Tsy tokony fitaovana itadiavana seza ny fikambanana tanora fa hoery manosika ny fanovana sy ny fanarenana ny firenena hoy izy ireo nanamafy. 7 ny entité namaly ny antso nataon'ny mpikarakara izay namondrona nay entité rehetrarehetra dia tao anatin'izay dia nanao karazana fifidianana miafina ny fanarahan'ireo président ny entité 7 reo izahay dia namoaka an'izay birao ny keny rehetrarehetra zay tao anatin'ny mangarahara tanteraka. Misy namanay tokoa zay mbola ataontsika hoe menimenina nambadika any tsotra ny antony mampimenimenina an'ireo olona reo dia noho ny fitapitaka zay ataon'ny mpitarika indraindray. Dia izay fitapitaka sy laingalainga zay no antony ny amorana ihany koa satria tao anatin'ny plateforme ihany koa zahay zao fa rehefa tena samy natrapatena hoe tsy any le lalana tokony izorana amin'ilay fanovana fa ndaotsika metsaka n'ilay tena fanovandrafitra ny takitsika tena mikiandra dia zay ny antony resy lahatra amin'ireo entité reo tsy zahay reo 7 reo ihany fa tena mbola be tabe any fa noho ny antony anatin'ny fotoana fiasana moa tsika androany dia mbola ho avy ny fotoana iantsonan'ireo entité namana izay vonina hiaradia aminay ary ho asehonay manomboka eto ny herinay hoe izany VTFF zany no isany vovonana hitambaran'ny mpitolona rehetrarehetra. No mafisy ny mpikambana ao amin'ny VTFF ihany koa fa tsy fikambanana politika izy ireo fa sehatra iombonan'ny tanora manana finiavana anova sy anarina ny firenena amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra mivantana fifanankalozan-kevitra ary fanaraha-maso ny raharam-pirenena amin'ny fomba mpilaminana sy mangarahara. Ny antony nivondronanay dia le concertation nationale ihany koa anatin'izay satria miainga avy ihany le fanovana n'ilay rafitra ny fanomezana tolo-kevitra eo amin'ny fanovana rafitra dia izahay vonina indray andrara ao anatin'ilay concertation ary anolo-kevitra amin'izay vitanay rehetrarehetra mialohan'izay nefany tsy maintsy hisy ny pré-concertation zay ataon'ny vovonana VTFF ny samparitra sy au niveau national mba hahafahanay miatsika an'izay concertation zay hiditra ihany koa zay mifanabeazana n'olom-pirenena eny anivon'ny fokotany anivon'ny commune district sy ny sisa mba ho figasikara vaovao zany no vantan'ny président de la république vaovao amin'ny fotoana manaraka eo. Atao lahara-pamiana hoy izy ireo ny fanabeazana ara-patriotika ny fampiroboroboana ny andraikitry ny tanora amin'ny fanapahan-kevitra ary ny fampandraisana anjara mavitrika amin'ny fanarenana ny firenena amin'ny sehatra samihafa
manohana izao fitondrana izao ary iara-iasa ampandroso ny firenena. Mila petraka ny filan-kevim-pito amin'ny tanàna Vonjimaiky eo anivon'ny trano-piatohana mama mba hamana ny olana misy ho ny fikambanany mpitatitra tsy fikatsahana fampikatsona no tanjony amin'ny fijoroana ho izy ireo fa fikaroam-baolana mba tsy hatongavana amin'ny dingana ambony eo amin'ny ity raharaha ity. Nisy moa ny tafa tamin'ny mpanao gazety izy nataon'izy ireo teny Ambaranjana androany. Tena antoerana nanangona ny vaovao Germaine Mezanary sy ny Artanjona. Andrafan'ny filan-kevim-pitantanana sy anesorana ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana izay tsy manara-dalàna sady efa lany fempitom-piasana tamin'ny taona 2024 eo anivon'ny trano fiatohana mama no antony fivoriana nataon'ireo mpisehatra amin'ny fitaterana raha ny fanazavana. Tsy an'olon-tokana ity trano fiatohana ity fa an'ireo mpitatitra noho izany misy ny fitsipika milajaina sy araina fa tsy anaovana bontolo hoy izy ireo. Efatra amin'ny taona 2024 no efa nisy io olana io saingy noho ny antony manokana dia nisy ny fisintonana ny fitoriana izay natao kanefa miverina indray izany amin'izao fotoana hoy ny fanazavana. Misy aloha voalohany indrindra ny fisandohana andraikitra ary misy ny fanapara-pahefana satria ny filohan'ny filan-kevim-pitondrana zany amin'izao fotoana izao no sady no nanendry ny tenany ho sady filohan'ny filan-kevim-pitondrana ho sady talety jeneraly. Izay zavatra tena tsy azo ekena mihitsy raha ny lalàna no jerena sy alalinina ao anatin'izay. Misy ny statut-na ny sata izay mifehatra ny fiatohana mama dia voalaza ao anatin'ny andininy fa 7 ohatra hoe ny filan-kevim-pitondrana no manendry ivelany izy ireo. Zany hoe tsy ao anatiny zany, tsy tokony olona ao anatiny fa ivelany izy ireo ny talety jeneraly. Zay ny voasoratra ao anatin'ny andininy fa 7 kanefa ilay filohan'ny filan-kevim-pitondrana zany dia nanendry ny tenany, zany hoe izy ihany no manendry ny tenany ho PCA DG zany zany hoe sady izy zany no PCA no izy no talety jeneraly eo anivony zany trano fiantohana mama izany. Santionany ihany zany ny amin'ireo ndeha ataontsika hoe fandikan-dalàna zay tsikafitra eo anivony trano fiantohana mama zay no antony ijoroany ny mpitatitra ankehitriny ahitatsika eto ny solotena avy amin'ny camionneur na ny ATC ny taxi ville mazava ho azy ny avy amin'ny fitaterana régionaly nationaly ny avy amin'ny suburbain ary ny avy amin'ny urbain. Zay no antony ijoroana ankehitriny satria amafisiko sy averiko fa hoe any mpitatitra ny trano fiantohana mama. Efa lany fempitom-piasana tamin'ny taona 2024 ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana ity trano fiantohana ity raha ny fanazavana. Midika izany fa tokony irosona ny fifidianana. Manana soso-kevitra ireo mpitatitra mba andaminana izao raharaha izao ho iatrany izy ireo. Ahoana no ahafahana mandamina ny raharaha dia hoy izahay hoe aleo aloha apetraka ny administrateur provisoire eo anivony izany trano fiantohana mama zany izay tsy hoe sambany akory nisy an'izany. Fa efa nisy an'izany ihany koa taloha tamin'izany fotoana ary zany no nitantana ny trano fiantohana mama tamin'izany fotoana dia apetraka aloha ny administrateur provisoire asiana lefitra izany administrateur provisoire zany ary indrindraindrindra ity ny tena tsipihanay mpitatitra dia hoe mba tena isy karazana filan-kevitra ahitana anay solotena mpitatitra tena mpitatitra satria le teo aloha dia mba mpametra-panontaniana ary zany no antony torianay tamin'ny 2024 fa mba filan-kevitra tena ahitana solotena mpitatitra aloha ao anatin' zany filan-kevitra izany mba hiaraka ao anatin'izay fitantanana andeha atao hoe Vonjimaiky ny eo anivon'ny trano fiantohana mama izay mandra-pirosona amin'ny tena fifidianana madio mangarahara ary ekendrehetra eo anivony zany trano fiantohana izany. Misy ny raha-matahora sy ny fampiroroana atao amin'ireo mpiasa eo anivon'ny trano fiantohana ataon'ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana. Eo ohatra ny fandrahonana fandroahana ireo mpiasa izay mifampizara vaovao amin'ireo fikambanan'ireo mpitatitra mijoro ireo raha ny fanazavana hatrany. Tsy fampikasona no tanjona amin'izao fijorona izao fa fikarohana vaolana ho iatrany ny fanamafisana. Pejy fanatanjahantena kosa indray ny raradraraka ny medaly azon'ny ekipa ampirenena malagasy taranja tsipika netibera ny fanazavana nomeny filohan'ny federasiony amin'ny taranja ity androany. Namiratra ireo mpilalao malagasy tamin'ireo lalao iraisam-pirenena latreny karary ny raha tolorana maro mpankasitrany Narcisse Karazafy mbola havatsara.
Fahombiazana ity taopilalaovana ity ho an'ny taranja tsipika be malagasy totosa soma tsara ny fifaninanana ho tompon-daka ny Madagasikara teo amin'ity taranja ity ny farany herinandro teo ary ireo nandresy tamin'ny championnat de Madagasikara dia hiatrika ny championnat d'Afrika any Mauritanie hiaro ny voninahim-pirenena. Nanao sesilany ny fandresena azo ny ekipa pirenena malagasy indrindra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny vokatra farany teo amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany ho an'ny sokajy tanora la Marseillaise dia Madagasikara no voalohany eran-tany nahazo isa 520, Italia nahazo 220 ary Thailande tany amin'ny larana fahatelo nahazo isa 430. Tamin'ireo fifaninanana isa taranja dia nahazo medaly volamena i Madagasikara tamin'ny doublette mixte, medaly volafotsy tamin'ny triplette mixte ary tonga apa-efadalana tamin'ny tir de précision. Teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha nivoaka isika malagasy dia nanao ny grande finale PPF izay natao tany France tamin'ny volana febroary 2024. Avy eo nandeha isika nanao ny test events ny World Games izay tanterahana tany Chengdu tany Chine. Raha taty amin'ny tapatapany taona kosa isika no nanao ny tournée estivale Côte Soiva teo amin'ny sokajy vehivavy dia nahazo medaly volamena ihany koa tsika tamin'izany test event zany tamin'ny tir de précision tamin'ny alalan'ny Razafinakanga Mirana ho an'ireo fifaninanana tany La Roche-sur-Yon mba mitsangana kely médaille d'or tamin'ny alalan'ny Zigle, Tina ary Baloty. Mirahalahy fotsiny moa izy ireo ankehitriny fa Baloty izay tsy eto an-toerana. Malaporofo ireo vokatra ireo fa manana tanora manan-talenta amin'ny taranja tsipikanety be i Madagasikara totosandroany moa ny lanonana fanolorana mari-pakasitrana ireo atleta rehetra nandray anjara tamin'ireo lalao rehetra iraisam-pirenena teo amin'ny taranja tsipikanety be. Maresaka avy any ivelany kosa indray ny faranalina tany Washington ny Showdown vokatry ny fifandirana ara-politika ka natonga ny gouvernemanta sy ny teti-bola amerikana niatona nandritra ny 12 andro. Nanaiky anasonihy ny fifanarany Donald Trump saingy mbola manjavozavo ny fiatraikany ara-politika sy ara-teknika ary ara-toekarena. Fanadihadiana. Taorina fifandirana ara-politika naharitra herinandro maromaro ka nahatonga ny fiaton'ny gouvernemanta sy ny teti-bola amerikana dia nanaiky anasony ny lalàna vaovao mametraka filaminana vonjimaika amin'ny toe-karena i Donald Trump. Tsy mifanaraka momba ny teti-bola ny kangresy amerikana ka niafara tamin'ny Showdown 12 andro. Vokany antapitrisany ireo mpiasa-panjakana amerikana ny tsy nahazo na tara ny fandoavana ny karamany. Voafetrana tsy nisy intsony koa ny fiantohana ara-pahasalamana. Voakasika ny Showdown koa ny fanohanana ara-bola amin'ny fiarovana ny sistany ka nahatonga ny gouvernemanta hikatona. Na nisy aza nefa ifanaovatsiny io dia filaminana vonjimaika ihany no azo fa mbola hisy fifampitiniana amin'ny volana janoary 2024. Araka ny fanombanan'ireo manam-pahaizana dia $10 miliara isan-kerinandro eo no very tamin'ny toe-karena amerikana nandritra ity krizy ity. Asa maro no voatery janona. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe ho tafavoaka amin'ny krizy ve États-Unis sa vao maika hialalina ny ady ara-politika sosialy? Faloza Matsiravina noho ny setao Accra renivohitry Ghana nandritra ny hetsika fandraisana miaramila. Enina ireo namony aina ary maro naratra mafy nandritra ny fisavoritana teo ampidirana ny kianjany Eloak. Fanadihadiana eo amin'ny stariny Africa News. Nivadika ho loza ny hetsika fandraisana miaramila tao an-drenivohitry Ghana rehefa nisy fifanosehana teo ampidirana ny kianja Eloak, toerana nanaovana ny fandraisana. Enina ny nodimandry ary maro ireo naratra tamin'ity tranga ity araka ny fanazavan'ny manam-pahefana. Noho ny fahamarin'ny mpifaninana moa no antony fifanosehana ka izao namoizana aina sy naharatrana olona maro izao.
nentina avy hatrany tao amin'ny hôpitaly miaramila ao Accra ihany ireo naratra ary nanao fanambarana fiara amin'ny ory sy fialatsiny amin'ny fianakaviana ny tafika gany ihany. Vehivavy teratany Amerikana teraka tsy nisy atodoka nefa 20 taona izy ankehitriny. Tovovavy breziliana raika amby 20 taona manana nono milanja 10 kilao mahery izay voajanahary. Any an-dranomasina lalina antsoina hoe Fosse de Marianne no ahitana ny toerana faran'izay lalina indrindra maneran-tany. Ireo no tranga hafakely entina amintsika androany arawary. Feno 20 taona i Alexa Simpson, vehivavy Amerikana tratry ny aretina hydranocéphalie tamin'ny voateraka. Tsy ampy ny ampahambetsaka amin'ny adoandra ny fanazavany. No vinavinaindreo mpitsabo-tsy ohatra ny embola na hery taona ny fahavelomany Alexa tamin'izany. Feno 20 taona nefa ny tenany ankehitriny, voalaza ihany koa fa 30 taona ny fempotoana ela indrindra iainan'ny olona iray tratry ny hydranocéphalie. 10 kilao mahery kosa ny lanjan'ny nonon'ity tovovavy teratany breziliana raika amby 20 taona ity, izany hoe 10 kilao mahery isan'isan'ny ankavisiny ankavanany. Tsy voajanahary amin'ny akory ity trango ity fa vokatry ny aretina izay tsy dia fahita firy antsoina hoe gigantomastie ka nahatonga ny nonony roa lehibe. Nilanja ho 10 kilao mahery ny ilan'ny nonony ary toy izany koa ny ilany anankiray. Nampijaly azy tanteraka ny aretina satria sakalina dia fijaliana tsy hain-tantoro ny nahazo azy noho ny fanantenana vokatry io nonony lehibe io ka mila ho kivy tanteraka ny sainy. Ny taona 424 ny nitrangany aretina ary tamin'ity taona 524 ity dia norosoana ny fandidiana azy. Nanalana 10 kilao mahery kely ny nonony. Rehefa vita ny fandidiana ny Alexa dia sitrana salama tsara izy ka nahatsiaro maivana sy malalaka ary matanjaka kokoa. Any an-dranomasina antsoina hoe Fosse de Marianne no ahitana ny toerana faran'izay lalina indrindra eran-tany. Toerana antsoina hoe Challenger Deep any amin'ny ranomasina io no lalina indrindra izay mahatratra eo amin'ny 1,2 metatra eo. Velaran-dranomasina 504 metatra no misy ny Challenger Deep eny amin'ireo nosy Marianne izay eo anelanelan'ny Japon sy Papouasie Nouvelle-Guinée. Tapitrany fampalalam-baovao tombo-kilasy sy tombo-vavy mankasitraka fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.